Acclamons fort tous ensemble pour vraiment rendre gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment prêt à rencontrer notre Seigneur? Donc, awam salam fa dimy amby sivifolo manao am'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aoka isika hioby ho an'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony ny Andriamanitra rehetra izy. Halleluja. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Ary azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia noforoniny ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy hankohaka isika. Aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika. Dia tapany amin'ny 17 manao hoe fa izy no andriamantsika. Fakitsika amin'ny teny français, en français ça dit: Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Alléluia. Androany te hampatsiahanao hoe tena tiany Jesosy be mihitsy ianao. Jerena namanao eo akaikinao hoe asa tanan'Andriamanitra io, feno voninahitr'Andriamanitra. Dia ny fitiavan'i Jesosy vao maika mamoaka an'izany fahasoavan'Andriamanitra sy ny voninahiny izany eo amin'izao sy ianao. Noho ny raha nalatsaka Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, nahafahany izao sy ianao afaka mbola hiaona amin'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina indrindra amin'ity androany ity. Dia izao andaontsika hanararoatra an'izao fotoana mamy dia mamy dia mamy ahafahantsika miaraka manompo an-tompo izao. Ce matin, je tiens à te rappeler que Jésus nous aime chacun de nous. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et ce matin, c'est par son amour, c'est par sa grâce que nous pouvons accéder au sanctuaire de Dieu devant son trône saint. Alors profitons de ce doux moment qu'on puisse vraiment adorer, chérir et célébrer le Dieu des dieux. Alléluia. Ramete aminao dia akipio masonofinao. Dia hoy ato aminao tery am-boalohany hoe aza misaintsaina ny any ambadimbadika any fa Jesosy rery ihany andrindraina. Le maizy an'i Jesosy androany no andeha ho topoitsika, no andeha hiankohofantsika, no andeha ho deraintsika, no andeha tena hoe omentsika lanja mihoatra ny zavatra rehetra any ambadika any, mihoatra ny tenany izao sy ianao mihitsy azy, mihoatra n'le faniriany fony izao sy ianao, fa izao ny tombontsoan'Andriamanitra no tadiavintsika androany. Amen. Dia
tsarovy a fa Jesosy marina amin'ny teniny efa nyteny izy hoe raha misy roa na telo mivory eo amin'ny anarako dia eo avoany izy. Sache que Jésus est présent. Il était là depuis ce matin. Et même hier, il était là. Avant-hier, il était là. Et il le sera encore et encore et encore, car il est un Dieu omniprésent. Il est présent. Et nous allons nous prosterner devant lui. Nous allons le chérir. Je ne dis pas nous allons seulement le louer, mais vraiment le chérir. Pour son amour inconditionnel qu'il nous a donné et montré. Alléluia. Tu es là, Jésus. Tu es présent parmi nous. Et nous savons que tu vas opérer. Tu observes chacun de nous. Tu observes nos cœurs. Sincère, si authentique. Et on a tcheano. Fantachefa mandinika mivosony fo ianao ary hitanao ny ao anatin'ny fonay Jesosy. Dia indreto izay mitsoka anao. Etsy anao. Etianao Jesosy dia tsapanay ianao amin'izao fotoana izao. Etianao tsapanay izaho mitsaoka anao. Tena miondrika eo anatrehanao tanteraka izay. Miankohoka eo anatrehanao. Ianao ilay Andriamanitra tsy toka. Le avo indrindra, le mendrika ny deraina, le mendrika no ankalazaina, le mpanao lalana, mpanao fahagagana. Mpanao lalana, mpanao fahagagana, c'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Et notre coup, les panneaux lalana, les panneaux fahagagana, les manao zavatra rehetra fomba tsy takatra izay. Miondrika eto anatrehanao izahay. Eo amin'ny fanatrehanao. Eto ianao Jesosy tena tsapanay izany ary mifananay eo kikambana amin'ny fanahinao. Tsapanay izaho mitsaoka anao, mitsaoka anao. Etianao miasa eto aminay, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Ianao irery ihany Jesosy le mpanao lalana no Andriamanitray. Mpanao lalana, mpanao fahagagana tanante, mazava miposaka Tompo izay maizy anao. Mpanao lalana, mpanao fahagagana tanante, mazava miposaka Tompo izay maizy anao. Oui Seigneur,
ton sanctuaire, là où tu te trouves, afin que nous puissions nous prosterner devant toi, afin que nous puissions, Seigneur, t'adorer, te chérir, te louer pour qui tu es vraiment. Et tu es tout simplement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons rien besoin à part toi, Seigneur. Yanole panola, na panopa kaka. Panola la na. San maizianao enao rery ano Andriamanitra nafony tena no famonjena ho anay tsy misy tahaka izany enao le Andriamanitra feno fitiavana angeza be tsy misy tahaka izany enao le nitondra fanasitranana tamin'ny alalan'ny diakapoka teo aminao Jesosy a enao le efa nandatsaka ny ranao mba hahafahanay ho mpiray lova aminao Jesosy etsy anao tena tsapanay ianao amin'izao fotoana izao tsy haiko ireo namako Jesosy fa ny ato anatiko dia mietanetana tanteraka ho anao mietanetana Jesosy rien que d'y penser ton sacrifice etsy anao enao le miasa eto tu opères tu es déjà en train d'agir alléluia Samit Jesosy tena mitsaka anao zay androany Jesosy tsy hanaraka fombafomba izay hoe tsy maintsy mitsangana na tsy maintsy mipetraka na tena zavatra tadiavinay fotsiny androany dia izao hoe afa-po ianao ny amin'ny fisianay afa-po ianao ny amin'ny antsonao anay dia tena te hanome voninahitra anao foana izahay tena te hitsaoka anao zahay izahay le natsanganao zanakao Andriamanitra le natsonao iray lova amin'ny Kristy Jesosy indreto izahay miankohaka eo anatry anao tsy filan-javatra tsy ho fitadiavana fitahiana fotsiny fa tena ianao mihitsy no tadiavinay ianao mihitsy no tianay hisandratra ka indreto izahay noho izany anetry tena feno miondrika eo anatry anao nous nous prosternons devant toi Seigneur pas de manière juste pour expliciter cela, mais vraiment dans notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Rien qu'en y pensant ton amour, nous voulons t'adorer. Rien qu'en y pensant, je ne sais pas, Seigneur, pour qui tu es, nous voulons t'adorer. Alléluia. 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 Alléluia.
le tsara indrindra le avo indrindra le lehibe indrindra. Alleluia. Dia tsy mifalebiazanao fotsiny mahatalanjona anay fa ianao mihitsy Jesosy amin'ny fitondranao, le fitiavanao. Jesosy dia tena te hisainsaina ao anaty fonay sy ny sainay izay hoe tena sambatra izay manompo anao, le Andriamanitra tena izy, le tsy misy azoarina aminao, le Andriamanitra be fity. Te hisainsaina izany fotsiny izay Jesosy, tsy ho felan-javatra fa
fampanetretena ary amin'ny finoana amin'ny conviction tanteraka fa ianao no Andriamanitra, ianao no izy hatray ka mandrakizay. Ianao le nahaary anay ary izahay dia nohariana mba ho anao. Na dia ho tapitra ny fofinaiko Jesosy dia tsy maninona fa ny fanahiko mihitsy no midera anao. Ora shiri baba ora mitsaoka mau mitsaoka Nous ne sommes même pas dignes de te donner louange. Nos louanges ne suffiront jamais. Et pourtant, Seigneur, tu as ouvert ton cœur pour nous. Alléluia. Merci infiniment pour qui tu es. Dia hivavaka anandratra feo anay zay Jesosy, ho fiderananao, anandratra vavaka ho anao zahay Jesosy, tsy angataka aminao zahay fa tena ankalazanao no maizy anao fotsiny. Halleluja. Fais en sorte d'être présent dans la présence de Dieu. C'est vraiment une grande grâce pour nous d'être dans la présence du Seigneur en ce moment. Dieu a déjà accepté que nous nous prosternons à ses pieds. Alors si tu crois en cela, tu verras Dieu agir. Nous sommes déjà devant Dieu. Et la foi. Crois en cela. Merci mon Dieu pour tout l'amour que tu portes pour nous. Tu rends ce culte. Tu es là avec nous. Tu es réellement là avec nous. Nous te verrons agir. Nous sommes vraiment privilégiés. Car tous les malades seront guéris. Que tous qui sont dans les problèmes seront sauvés.
ho voatahany tsiraray avy. Chacun de nous sera béni. Hatramin'ireo namana ihany atokantrano dia atsapan'ny famarinany zany. La véracité de toutes ces choses, nos frères et sœurs qui sont chez eux verront cela également. Dia rainany ianao tompo. Nous te louons, Seigneur. Misaotra. Merci infiniment. Misaotra. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Samy maka toerantsika Vous rehetra. pouvez prendre place. Andaontsika maky baiboly avy hatrany satria anatrika ny latabatra tompo isika. Nous allons maintenant lire la Bible car nous allons procéder à la Sainte Seine. Korintianina voalohany toko faha 12 vakina manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Nous allons lire Corinthiens 11, verset 23. Avadio amin'ny teny frantsay ilay izy tonga dia vakina avy hatrany. Au nom de notre Seigneur Jésus. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi... Mielony naloran'i Jesosy ny ainy atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Avant que Jésus s'est sacrifié sur la croix, natao sorona teo ambony hazo fijaliana man Jesosy car Jésus a été sacrifié sur la croix mba ho famonjena an'ity zao tontolo zao ity. pour le salut du monde. Tena ao am-ponin'Andriamanitra ny fitiavana an'izao tontolo zao. L'amour de Dieu pour le monde est dans son cœur. Ary programan'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olombelona rehetra. Et le programme de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Noho izany dia tsy maintsy atao sorona eo ambony hazo fijaliana Jesosy. Et pour cela, Jésus a dû être sacrifié sur la croix. Mino fa hainareo tsara le voalazo amin'ny Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo. Je suis sûre que vous savez très bien ce qui est écrit dans Jean 3,16. Toy zao voasoratra hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mihaino azy fanamfiana mandrakizay. Car voici ce qui est écrit. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Averiko indray fa tian'ny olombelona rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity ny tomp'Andriamanitra tsy toa. Je réitère encore une fois, notre Dieu aime chacun des êtres humains sur cette terre. Ary tian'Andriamanitra ho vonjena ny olombelona rehetra. Et il souhaite que chacun de nous soit sauvé. Noho izany miatso antsika rehetra tonga eto aho mba hiaraka iombona amin'Andriamanitra hamonjy an'ity zao tontolo zao ity. Alors je vous invite vraiment à nous unir avec Dieu pour sauver le monde. Manapa-hevitra manomboka androany hiara hiasa amin'Andriamanitra hamonjy ny olombelona rehetra. Décide à partir d'aujourd'hui de collaborer avec Dieu afin de trouver le salut du monde. Satria tsy ho tonga amin'ny olona mihitsy ny famonjena raha tsy mitsangana isika mitory ny filazantsara. Car personne n'aura le salut tant que nous ne nous levons pas pour partager la bonne nouvelle. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny faminaniana milaza hoe mitsangana miazava. Voilà pourquoi il est écrit, lève-toi et prie. Mitsangana miazava. Lève-toi et prie. Ary Jesosy hoe ianareo fahazavana zao tontolo zao. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Miala ao ambany latabatra. Sortez de dessous la table. Ary mitsangana aseho le mahafahazavana antsika. Et partez pour montrer que vous êtes la lumière. Dia veriko indray hoe mialony naloran'i Jesosy ny ainy atao sorona teo ambony hazo fijaliana. Et je répète encore, avant que Jésus s'est sacrifié sur la croix, niaraka nivory tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy. il était avec ses disciples. Ary niaraka nihinana sy nisotro tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy. Et il a partagé la table avec ses disciples. Tamin'izany araka voalaza amin'ny Baiboly dia nandray ny mofo Jesosy ary nisaotra n'Andriamanitra rainy izy vita zay dia hoy izy hoe ity ny tenako hano zao nataovy ho fahatsiarovana.
Et à ce moment-là, il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il a dit, tenez et mangez, ceci est mon corps. avy eo ihany ko dia nandray ny kapoaka na ny kalisy misy ny divay Jesosy. Et après, il a aussi pris la coupe là où il y avait du vin. Dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. Et il a remercié Dieu, son Père. Dia rehefa vita zany dia hoy izy hoe sotroinareo ity fa ty no rako izay alatsaka ho famonjena ity zao tontolo zao ity. Et il a dit, buvez, ceci est mon sang, versé pour le salut du monde. Nity Jesosy ambara tamin'ireo mpianatra dia izao. Jésus voulait dire aux disciples, Hoy izy tsy hoe la andro sisa no isaina dia andalo fahafatesanao. il n'est plus très tard, il faut compter les heures, je mourrai dans quelque temps. Ary ho alatsaka ihany koa ny rako. Et mon sang sera aussi versé. Gaga raha mpianatra raha nandrehan'izany. Et tous les disciples, en entendant cela, étaient étonnés. Fa inona tokoa ny tranga rehefa avy eo hoy ireo mpianatra. Mais qu'est-ce qui se passera? Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra, Et Jésus a dit à ses disciples, ny raiko na ny rainareo no hitondray ho amin'izany mba amonjena an'ity zao tontolo zao ity. mon Père ou votre Père me guidera à travers cela afin que le monde trouve le salut. Tsy maintsy mandalo fahafatesana ho Jesosy. Je dois passer par la mort. Tsy maintsy mamela ny rako ho alatsaka ho Jesosy. Je dois laisser mon sang être versé. Fa ny vaovao mafaly ambarako aminareo dia ity. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ho Jesosy, Jésus a dit, ho faty eo, je vais mourir. ho faty eo. Je vais mourir. Fa saingy hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Mais je ressusciterai au 3e jour. Ary aorian'izany dia ho any an-danitra any amin'izay misy ny rainareo ao. Et après cela, j'irai au ciel aux côtés de notre Père. Noho izany manafatra anareo rehetra manomboka amin'ity androandroany ity. Alors je vous dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Mandra-piaviko ho Jesosy. jusqu'à ce que je revienne, disait Jésus, Atao foana zao fiarahanareo mihinana ny mofo izao. vous devez toujours manger ensemble. Satria ny mofo izay hoaninareo iny no tenako. Car le pain que vous allez manger, cela est mon corps. Ary ataovy ihany koa ny fiarahanareo misotro ny divay. Et vous devez également boire du vin ensemble. Satria ny divay izay hosotronareo iny no rako. Car le vin que vous allez boire, cela est mon sang. Ataovy zany ho fahatsiarovanay ho Jesosy. Faites-le en souvenir de moi, dit Jésus. Fa rehefa miaina ny fiaina tahaka izany ianareo Car si vous vivez comme cela, dia ho tsara ny aveniranareo. votre avenir sera meilleur. Tena ho tsara be ny aveniranareo. Votre avenir sera meilleur. Zay voalaza amin'ny andiny fefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo. Voilà ce qui est écrit dans le verset 24 et 25. Vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay le teny. Au nom de Jésus, après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Deo hiteka mafan'Andriamanitra izy. Acclamons fort notre Seigneur. Dia mbola ny teny toy zao ihany koa Jesosy. Et Jésus a encore dit comme ceci, Isika ny mihinana sy misotro ianareo à chaque fois que vous mangerez ou que vous boirez, dia manambara ny fahafatesako. cela signifie ma mort. Dia ilay fahafatesako eo ambony hazo fijaliana. Cela signifie la mort sur la croix. Ataovy zava-dehibe ihany koa mikasy ny fahafatesako Jesosy. Faites que ma mort soit quelque chose d'important. Ataovy zava-dehibe satria mifolo zava-miafina io fahafatesako io ho Jesosy. Faites en sorte que cela soit important car cela cache un secret. Andiny fela amby roapolo vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay. Au verset 26, c'est écrit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ho antsika fiangonana kristianina manarika ty fotoana ity. Pour nous, chère Église qui assistez à ce culte, Ataovy manandanja amintsika ny fandraisana fanasan-tompo tahaka izao atrentsika izao. faites en sorte que la Sainte Seine que nous allons partager aujourd'hui soit quelque chose d'important pour nous. Satria ny antony
naloran'i Jesosy ny ainy ho faty ambony hazo fijaliana. Car Jésus a donné sa vie sur la croix Ny antony mba ho famonjena ny fanatsika zanak'olombelona. La raison, c'est pour que nous ayons le salut, Mba ho famonjena antsika ho afaka amin'ny fahotana. afin que nos péchés soient pardonnés. Satria mila olona afaka amin'ny fahotana Andriamanitra mba ahafahany mampiditra azy any an-danitra. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un dont les péchés seront pardonnés avant qu'ils ne viennent au ciel. Mazava be ny voalaza ao Petera voalohany toko faharoa dia ny fefatra amby roapolo. C'est clair ce qui est écrit dans Pierre. Fa Jesosy Kristy dia tondra ny fahotantsika tamin'izy lombona tao ambony hazo fijaliana. Car Jésus a porté nos péchés lorsqu'il a été crucifié. Isika toka eto zany zao efa anisan'ireo olona voavonjy. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes parmi ceux qui ont le salut. Raha ny marina olona efa nohafan'Andriamanitra tamin'ny fahotana. En vérité, nous sommes des personnes dont Dieu a pardonné les péchés. No zany mitaona anareo aho aza manota intsony. Alors je vous invite vraiment à ne plus pécher. Mety aiza ijoro tsara eo ny Andriamanitra mba ho kristianina tsy manota mihitsy ianao. Levez-vous devant Dieu comme étant des chrétiens qui ne pêchent plus. Misy fakapanahy Il y a des tentations, fa ianao mijoro mba tsy ho resy mihitsy. mais toi, lève-toi devant Dieu afin que tu ne sois pas pécheur. Na inona mety ataka ny diavoly aza mihemitra aza verin-dalana. Peu importe les attaques du diable, ne te retourne plus. Manana fomba maro entina anakivinanao ny diavoly. Le diable a des milliers de façons afin que tu sois. Tiany verin-dalana ianao. Il veut que tu reproches chemin. Fa zao ihany miorena tsara manosoa ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Mais voici ce qui se passe. Avance et reste avec Jésus jusqu'à la fin. Ary fahafatesan'i Jesosy io tsy maintsy nandalovany mba ahafahany mandringana ny diavoly. Et cette mort de Jésus, c'est un passage obligé afin qu'il puisse vaincre le diable. Zany voasoratra ao amin'ny Hébreu toko faharoa andimy fefatra ambin'ny folo. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Tsy maintsy haringana amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy ny diavoly rehetra. Le diable doit être vaincu grâce à la mort de Jésus. No zany tsy azo adinoina mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy. Alors, il ne faut jamais oublier la mort de Jésus. Mila ambaratsika amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Nous devons annoncer la mort de Jésus grâce à la Sainte Seine. Fa iantoka ny avenirantsika ho tsara zany. Car cela assure notre avenir. Amin'izao fotoana zao azy En ce moment, anarika latabatra tompo isika. nous allons procéder à la Sainte Seine. Raiso zava-dehibe aminao zany. Fais en sorte que ce soit quelque Reste chose où ça va te bien fier, non, d'important ça. pour toi et pour ta vie. Ary matoky fa ho raisin'Andriamanitra tanana amin'ny fiainantsika rehetra. Et aie confiance que Dieu va prendre en charge toute ta vie. Indrindrindrindra moa raha hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao fa voninkazo hatramy farany. Et surtout si Dieu voit que dans ton cœur tu es prêt Azo à antoka fa ho rester avec raisin'Andriamanitra lui. tanana amin'ny fiainanao. C'est sûr que Dieu va prendre en charge toute Ary ta ho vie. tsara fiafara ianao. Et ta fin sera meilleure. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Andao Seigneur. mbola hiteka fara say mafy ho Acclamons fort pour an'Andriamanitra le ihany isika. Seigneur. Halleluja. Alléluia. Andao tsika hitsakana dia hivavaka mbola hanamafy ny falorantsika ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Nous allons nous lever et prier afin que nous nous sacrifions pour Dieu. Ao anatin'izany ratsapanao fa nanotainao dia hoy aho hoe mibeba. Et si tu sais, et si tu as conscience que tu as péché, alors repens-toi devant Dieu. Mibeba amin'ny fonao rehetra. Repens-toi de tout ton cœur Ary aza verina manota intsony. et ne pêche plus. Aoko masina ho an'Andriamanitra ianao. Sois sanctifié pour Dieu. Aoko madio anatrehan'Andriamanitra ianao. Sois pur devant Dieu. Ho antsika mpizara fandraisana ankatana tonga dia mandroso ety anoloana ety zany. Que tous les responsables s'approchent. Tonga dia hivavaka antsika rehetra. Asandrato ny tanana sy ny feonao. Hivavaka arak'izany afatra netiko anareo zany. Nous allons prier ensemble, les bras levés et de tout notre cœur.
efa mijoro eo notran'andriamanitra isika ankehitriny nous nous levons déjà devant Dieu. aza matahotra ny miresaka aminy ianao N'aie pas peur de converser avec Dieu. zay rehetra tokony ho ambaranao amin'andriamanitra ambarao amin'ny fonao rehetra Dis tout ce que tu as sur le cœur à Dieu. vonina iaino ny vavaka ataonao andriamanitra Il est prêt à écouter chacune de tes prières. sarobidy amin'andriamanitra isika rehetra toka eto Nous sommes tous précieux devant satria Dieu, olona efa novidiana tamin'ny rano jesosy car nous sommes des personnes rachetées par le sang de Jésus. aza miampangatena na manamelo teny matoky fa tena ty antsika andriamanitra N'aie pas peur, Dieu nous aime. toy izy ny vavaka toka Continuez à prier. androany dia mahazo mandray mifanasan-tompo avokoa isika rehetra toka eto Aujourd'hui, chacun de nous peut prendre la Sainte Seine. zay rehetra fa nino sy nandray an jesosy zanak'andriamanitra Que chacun qui ait déjà accepté Jésus en tant que fils de Dieu dia akasitran'andriamanitra raha mandray mifanasan-tompo izy est accepté par Dieu si tu vas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. ho fahasoavana ho antsika rehetra ny fandraisan'ny fanasan-tompo androany La Sainte Seine d'aujourd'hui sera preuve de la bonté et de la grâce de Dieu pour nous, ho fanehoana fa tsy manadino an jesosy isika pour montrer que nous n'oublions pas Jésus ary ho fanehoana ny fahafatesan'i jesosy teo ambony azo fijaliana et pour démontrer la mort de Jésus sur la croix. ho tsara fiafarana isika rehetra Nous aurons une fin heureuse. irahantsika manao ilay hira hoe maniry mafy ao Nous allons chanter ensemble Manir Mafia. ho antsika eny toerana kosa dia mbola hito hivavaka hanamafy ny fanorantsika fiarantsika ho an'andriamanitra Vous qui êtes sur place, continuez à prier pour confirmer que vous êtes vraiment à Jésus. ianareo mivavaka fa mitarika fiderana ty anolona kosa
dia anao le hira hoe maniry mafy ao. Vous allez continuer à prier, mais le groupe de louanges va faire le chant Manir Mafia. Efa manarika an'Andriamanitra isika ankehitriny. Nous sommes vraiment dans la présence de Dieu en ce moment. Mino fa hiasa eo amintsika Andriamanitra. Et foi que Dieu va agir. Maro be amintsika izay marary no sitrana androany. Beaucoup de malades entre nous seront guéris. Maro be amintsika izay manana olana no voavody androany. Que tous qui ont des problèmes auront Azay des rehetra solutions. manarika an'Andriamanitra dia ho tahina arabaky teny. Et tous qui se dressent devant Dieu seront bénis, littéralement. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mandray an'izany zava-tsoa zany ianareo any an-tokantrano. Par la bonté de Dieu, vous qui suivez en ligne, vous pouvez également jouir de tout cela. Hoy aho eto izy mivavaka ho anareo rehetra manarika zao fampom-pivavahana izao. Et je vous incite à continuer à prier en ce moment. Fa reto mpitarika fidiarana kosa avy alantsika mbola no hira. Et le groupe de louanges va continuer à chanter. Tsika rehetra indray no mbola miaraka hira amin'izao fotoana izao. En ce moment, nous allons chanter ensemble. Efa manarika an'Andriamanitra isika ka dia ataovy amin'ny folo rehetra ny hira. Nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, alors chante de tout ton cœur. Fahasoavana lehibe ho antsika ty androandroany ity. C'est une grâce pour nous. Aoka angina daholo isika rehetra tompoko. Nous allons maintenant garder le silence. Tohizo ny fanatrianao an'Andriamanitra tsy to. Demeure dans la présence de notre Dieu. F'Andriamanitra efa nandray an-tanana anao. Car Dieu a déjà pris en charge toute ta vie. Ary raha mandray fanasany tompo ianao androany dia mandray fahasoavana hoy izy. Et si tu prends la Sainte Seine aujourd'hui, tu profiteras de sa bonté. Hoy ny Baiboly nandray ny mofo Jesosy dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. La Bible dit, Jésus prit le pain et il a remercié Dieu. Ary novakiny ilay mofo dia nomeny andreo mpianatra. Il a rompu le pain et il a partagé aux disciples. Nambarany tamin'izany fa ano fa ity ny tenako ho anareo. Il a dit, mangez, car ceci est mon corps pour vous.
dia nandray nikapoaka ihany koa Jesosy Et Jésus a aussi pris la coupe. ary nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. Il a également remercié Dieu, son Ary Père. zao ny teniny tamin'izany sotroinareo ity fa ity no rako. Et il a dit, buvez, ceci est mon sang. Ry Andriamanitra rainy malalo. Notre Père bien-aimé, Nisaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. nous te remercions au nom de Jésus Ny amin'ny fitiavana lehibe izay fa nitiavanao anay. pour tout l'amour que tu portes pour nous. Nomenao ny zanako ilay tokana. Tu nous as donné ton Fils unique, Jesosy no anarany. c'est Jésus. Natolotra ao ho faty teo ambony hazo fijaliana izy. Tu as donné Jésus afin qu'il soit sacrifié sur la croix. Ho famonjena anay ho afaka amin'ny fahotana. Tout cela afin que nos péchés soient pardonnés Ary ho famonjena anay ho afaka amin'ny aretina. et afin que nous soyons délivrés de toute maladie. Nalatsaka ihany koa ny rano Jesosy. Le sang de Jésus a également été versé. Avy aminao ny rano Jesosy nalatsaka. Le sang de Jésus versé vient de toi. Nalatsaka izany ho famelana ny heloka rehetra. Ce sang a été versé afin que tous nos péchés soient pardonnés Mba tokanay ho vita fihavanana aminao. et afin que nous soyons vraiment Ankehitriny exaltés. En ce moment, raisinay izany tenanao izany. nous recevons ton corps Hohaninay izany. et nous allons le manger. Raisinay ihany koa ny ranao. Nous recevons également ton sang. Sotroinay izany. Nous allons le boire Ka hanana tena vaovao izahay. et nous aurons un nouveau corps. Ary korina aminay ny ranao. Et ton sang circulera à travers nous. Ho fiainanay mandritry ny androm-piainanay. Et cela sera une vie pour nous. Ano ny mofo ianatananao fa iny no tenan Jesosy. Mangez le pain que vous avez entre vos mains, car cela est le corps de Christ. Sotroa ihany koa ny divay natananao fa iny rano Jesosy. Buvez également le vin que tu as entre les mains, car cela est le sang de Christ. Andao hisaotra n'Andriamanitra isika no izay fahafahantsika miaraka ninana sy ny sotro izay. Allons remercier le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous a donnée afin que nous ayons pu manger et boire ensemble. Mbola mitohy ny fanatrentsika n'Andriamanitra ary atao avy amin'ny fisaorana zao fahafahantsika n'andray falasan-tompo izao. Et nous continuons à demeurer dans la présence de Dieu en remerciant le Seigneur. Zay rehetra avy namerina ny verany dia mahazo mipetraka daholo. Que tous qui ont déjà remis le verre peuvent s'asseoir. Iarahantsika manao ilay hira hoe ô ny rany Jesosy. Nous allons chanter ensemble O Nirani Jesus. Tuisatsika ihany ny hira. Nous allons continuer à chanter.
mankasitrahantsika n'Andriamanitra satria nandray fahasoavantsika rehetra. En reconnaissance pour le Seigneur car nous avons reçu une grande grâce. Dia hiaraka hiteka farazay mafy an'Andriamanitra isika. Et nous allons acclamer très fort le Seigneur. Atao mafy ihany ny teka. Acclamons encore très fort Alléluia. le Seigneur. Alléluia. Olona toisantsika ihany zao fanompoana an'Andriamanitra izao. Et nous sommes encore dans le culte que nous allons continuer. Andao isika iroso hitondra ny fanatitra amin'ity androandroany ity. Maintenant, nous allons venir apporter nos offrandes. Satria mino an'Andriamanitra sy ny teniny isika. Car nous croyons Dieu et nous croyons sa parole. Dia etsika ny ampahafolokarena. Et nous venons donc apporter toute la dîme. Anome fanatitra vokatry ny fontsika isika. Et nous allons apporter toute l'offrande de notre cœur également. Dia azadino fandroany no amerelantsika ilay valopia spécial izay fanomenantsika. Et n'oublie pas aussi que c'est aujourd'hui que nous allons remettre l'offrande spéciale. Tatazana manokana iny valopy rak-dehibe iny. Elle sera collectée sur place. Andaontsika anao ira anankiray avy hatrany dia mandroso ianareo zay nitondra ny ampahafolokarena. Et pendant ce temps de louange, nous allons venir apporter la dîme dans les coffres. Dia rehefa avy eo tatazana eny an-toerana fanatitra tompoko. Et l'offrande sera collectée à nos places. Tahin'Andriamanitra ny isika rehetra. Soyez pleinement bénis. Bien qu'entouré d'anges qui te louent sans arrêt, tu sièges dans les louanges d'un peuple racheté. Aucune performance n'imitera le son d'un cœur en repentance qui adore ton saint nom. Tu entends nos cœurs plus fort que nos mélodies répondent ta faveur sur ton peuple qui te dit la louange te revient Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire, Papa. Tu es le Dieu qui est trois fois saint. Tu tiens l'univers entre tes mains. Tu es si grand et bien pourtant tu fais la demeure parmi nous. Oh papa, tu es admirable et prince de la paix. À jamais tu sièges sur un trône d'amour et d'équité. Tu entends nos cœurs plus fort que nos mélodies répondent ta faveur sur ton peuple qui te dit la louange te revient Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. Oh, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire. Oh, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire, Papa. Oh, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire. Oh, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire, Papa. Et la louange te revient Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. La louange te revient Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous
offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire, papa. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la gloire, papa. La louange te revient, Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. Acclamons fort pour notre Seigneur car il est notre roi. Alléluia. Dia ho ateritsika indray a lay rakidehibe fanaontsika hatramin'izay mbola hitoy ny fampotsihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Tonga zany dia mimana ianareo hanome ny rakidehibe tompoko. Mélodie de mon cœur, à jamais le
Jesosy io sotranao zay efa tsapanay eto amin'ny fanatrehanao. Jésus, nous te remercions parce que ta présence est ici Ary mino zay androany fa manakambara aminay indray ianao. et nous croyons que tu as un message pour nous. Androany zay Jesosy dia ilomano tanteraka ao anatin'ny fanatrehanao. Aujourd'hui, nous allons nager dans ta présence Ary matoky zahay fa rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia manakambara aminay indray ianao. et nous croyons que dans ta présence, tu as un message pour chacun de nous. Vonona ny fonay sy ny fananay Jesosy. Notre cœur et notre âme est prêt, Seigneur. Mitenena aminay araka izay sitraponao. Parle, Seigneur. Tsy alo amin'ny fanatrehanao zahay. Nous sommes dans ta présence. Hitoetra eo foana zay Jesosy satria eo no mahatsara anay. Nous allons rester dans cette présence parce que c'est ce qui est bon pour nous. Jesosy Kristy tompo, Seigneur Jésus, androany izahay aujourd'hui, mangetaheta hanaovanao zavatra indray. nous avons soif que tu agisses dans notre vie. Vonona izahay Nous sommes prêts. ho ataonay ny sitraponao Nous allons faire ta volonté ety an-tany tahaka ny any an-danitra. sur la terre comme au ciel. Ataovy izay sitraka ao Jesosy. Que ta volonté soit faite, Jésus. Dia mitenena aminay izao. Parle-nous, Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maka tenin'Andriamanitra isika. Nous allons lire la parole de Dieu. Genesis toko 12 manomboka andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Tiako ianao tena olinany amin'ny tenin'Andriamanitra androany. J'aimerais que tu te concentres vraiment sur la parole de Dieu aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy namakina ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Ary Jehova tamin'ny Abrahama. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranorainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ary atonganao ho firenena lehibe aho sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana ianao. Ary hita izay manisy soanao aho fa hanozona izay manozona anao ary aminao ny hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray misy mifanatrehan'Andriamanitra isika, Quand nous arrivons dans un endroit où il y a la présence de Dieu, dia mila manana an'ilay fo tena tia manompo an'Andriamanitra. nous devons avoir un cœur qui est vraiment prêt à servir Dieu. Raha tianao hitondra vokatra ho antsika ny fanompona an'Andriamanitra tahaka izao, Si tu veux que le fait de servir Dieu apporte des résultats dans ta vie, dia tsy tokony handeha amina fombafomba na fahazarana isika. nous ne devons pas marcher dans la religion ou les habitudes. Rehefa avy nideran'Andriamanitra isika, Après que nous ayons loué Dieu, ary nitsaoka an'Andriamanitra ihany koa, après que nous ayons adoré Dieu, ary raha tonga eo amin'ny fanatrehany ianao, et si tu arrives dans sa présence, dia tsy ianao rery ny kory no tokony hiteny amin'Andriamanitra, ce n'est pas toi seul qui dois parler à Dieu, fa Andriamanitra dia manakambara aminao androany. mais Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Noho izany, C'est pourquoi raisy fa misy vokatra lehibe ateraky ny teny izay ambaran'Andriamanitra. considère que la parole de Dieu apporte beaucoup de résultats. Andriamanitra dia tsy miova mihitsy, Dieu ne change pas. ary izay lazain'Andriamanitra ihany koa dia tsy maintsy tanterahana. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mbola tsy miova ihany koa Andriamanitra sy ny fomba fiasany. Dieu ne change pas et sa façon de travailler ne change pas. Fa matetika mialohan'ny van'Andriamanitra zavatra lehibe anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona dia miteny izy aloha. Parfois, quand Dieu fait quelque chose de grand dans la vie d'une personne, il parle d'abord. Antony dia izao, Voici la raison. fa maninon'Andriamanitra hoe miteny izy aloha zay vao manao zavatra amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Pourquoi est-ce que Dieu parle d'abord avant d'agir dans la vie de quelqu'un? Satria misy fahefana siary lehibe tsy takatry ny saina ao anatiny io tenin'Andriamanitra io. Parce qu'il y a une grande puissance que nous ne pouvons pas comprendre dans cette parole de Dieu. Miantso anao aoka ho liana amin'izay rehetrarehetra tenenin'Andriamanitra. Je te demande d'écouter tout ce que Dieu dit. Ekenao hoe mety misy faniriana ao am-ponao, Certes, tu as peut-être des désirs dans ton cœur. misy hetaheta ao anatiny eny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tu as une soif en toi sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Fa rehefa nakinao tamin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, Mais si tu as confié ta vie à Dieu,
aoka ho vonona ianao hetsika arak'izay lazaina andriamanitra. Sois prêt à agir selon la parole de Dieu. Mbola veriko ihany mantsy fa Je répète encore, tena misy hery sy fahefana lehibe tsy takatry ny saina ao anatin'ny tenin'andriamanitra. il y a vraiment une grande puissance dans la parole de Dieu. Ny soratra masina dia milaza mihitsy hoe andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. La parole de Dieu dit que Dieu et sa parole sont une même chose. Zany hoe na andriamanitra na ny teniny dia mifamatotra ireo. C'est-à-dire que Dieu et sa parole vont de pair. Afaka hitondra vokatra lehibe tsy takatry ny saina fiainantsika mihitsy ny tenin'andriamanitra. La parole de Dieu peut apporter un très grand résultat dans notre vie. Rehefa tena raisitsika fotsika rehetra ny tenin'andriamanitra dia hitondra fiatraika tsy takatry ny saina izany tenin'andriamanitra izany. Quand nous recevons la parole de Dieu de tout notre cœur, il y aura un grand résultat qui surpasse notre entendement grâce à cette parole. Misy vokatra lehibe ho iaho ateraky ny tenin'andriamanitra. Il y a de grands résultats apportés par la parole de Dieu. Ny tenin'andriamanitra mantsy loharano ny famoronana. Parce que la parole de Dieu est la source de la création. Genesis toko voalohany manambara an'izany. On trouve cela dans Genèse chapitre 1. Ozy ny soratra masina iny tany dia tsy misy endrika sady foana. La parole de Dieu dit que la terre était informe et vide. Tsisy nininona teto ambony tany tamin'izany fotoana izany. Il n'y avait rien sur la terre en ce temps-là. Nisy faniriana lehibe nefa ny taom-pon'andriamanitra tokony zavatra maro eo ambony tany. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il devait y avoir quelque chose sur la terre. Fa tenina ampiasain'andriamanitra. Et Dieu a utilisé la parole. Tenina alefan'andriamanitra. Dieu a envoyé sa parole. Azo mihitsy ny filazan'ny mpandinika hoe Et voici ce qui est écrit. dia niteny foana ary niteny foana andriamanitra dia nisy zavatra nitranga teo. Dieu a parlé, il a parlé et quelque chose s'est passé. Androany ny fiangonana tonga eto amin'ny toerana ity. Aujourd'hui, chère Église qui est ici, Sy ianareo izay rehetrarehetra manaraka izao fitombavaka izao any an-tokantrano any. et vous tous qui suivez ce culte en ligne, Hitondra fiantraikany anao ny tenin'andriamanitra androany. la parole de Dieu aura un impact dans ta vie aujourd'hui. Ampisy famoronana lehibe amin'ny fiainanao any tenin'andriamanitra androany. La parole de Dieu va créer quelque chose dans ta vie. Raha tsoriko izany dia izao e. Voici ce que je dis. Ny tenin'andriamanitra dia afaka mampisy izay mbola tsy nisy teo amin'ny fiainanao. La parole de Dieu peut créer ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Koa amin'izao telo volana farany amin'ity taona 420 ity izao. Pendant ce dernier trimestre de l'année 2024, Izay tsy nisy tao anatin'ny 7 volana. ce qu'il n'y avait pas pendant les 9 mois, No ny herin'ny tenin'andriamanitra dia tonga misy zany androany. grâce à la puissance de la parole de Dieu, ça va se réaliser aujourd'hui. Zay mino rehetra dia anao mainina mafy ao Tous anaten'andriamanitra. ceux qui croient disent Amen. Tsy tonga fotsiny eto isika mba hoe andeha hamonjy fotoam-bavaka na hoe hitona ny fandrintsika. Nous ne sommes pas seulement venus ici pour assister à un culte, pour apporter notre désir, Ary anao any an-tokantrano any tsy hoe mba tonga ianao satria misy fotoana dia hoe mba eny fotsiny ity fotoam-bavaka ity. et vous qui êtes en ligne, ce n'est pas que vous êtes là juste pour suivre ce culte, Fa ny tena fitahiana ho antsika dia liana amin'izay lazain'andriamanitra. mais la grande bénédiction pour nous, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Satria mahafantatra izay tokony atao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy maneran-tany andriamanitra. Parce que Dieu sait ce qu'il doit faire dans la vie de chaque personne sur terre. Amin'ny alalan'ny herin'ny tenina nefany ny ahafahany manatanteraka an'izany. Mais c'est à travers la puissance de sa parole qu'il peut l'accomplir. Izay nitenenin'andriamanitra rehetra dia tonga nisy tamin'ny fotoana ny famoronana. Tout ce que Dieu a dit s'est accompli au temps de la création. Dia hoy ihany koa androany izay rehetrarehetra tokony anao tsy maintsy tonga izany androany noho ny herin'ny tenin'andriamanitra. Et je te dis aussi aujourd'hui, tout ce qui doit être à toi va s'accomplir grâce à la puissance de la parole de Dieu. Ny tenin'andriamanitra ihany koa sy ny fahefany dia afaka hitona vahaolana tsy takatry ny saina ho an'ny olona izay mino an'izany. La parole de Dieu et sa puissance peut apporter une grande solution pour une personne qui croit en cela. Luka toko fahadimy manomboka andiny fahadimy sy ny fahenina no mitantara an'izany. Cela est raconté dans Luc chapitre 5, versets 5 et 6. Le lehilahy anankiray atao hoe Petera dia voalaza soratra masina fa nandeha nanjono izy nanana rato. Il était écrit que Pierre était parti pour pêcher. Io lehilahy io dia fatry ny ela no niaina tamin'izany asa fanaratoana izany. Cet homme vivait depuis longtemps de la pêche. Raha tsonona zany dia olona tena afa azo lazaina fa manana expérience feno ny amin'ny asa fakanatrondro izy. Donc c'est une personne qui a vraiment une grande expérience concernant la pêche.
ndray andro anefa dia nandeha nanarato tahaka ny fanoa amin'ny mazatra petera. Pourtant, un jour, Pierre est parti pour pêcher comme d'habitude. Voalaza soratra masina fa nanomboka tamin'ny alina mandra-paraina ny andro izy nandeha nanarato fa saingy tsy nahazo. Il est écrit qu'il a travaillé toute la nuit, mais il n'a rien pris. Mazava ho azy fa olana goavana ho an'ny petera izany. Évidemment, c'était un grand problème pour Pierre. Tsy misy olona anankiray mantsy manao zavatra nanao etsy na manao asa ka tsy manantena ny azo. Parce que tous ceux qui travaillent ou font quelque chose, ils espèrent avoir quelque chose en retour. Fa na iza manao etsika anankiray manao zavatra anankiray dia ny ao am-pony dia hoe za te ahazo aho. Mais qui que ce soit qui fasse quelque chose, il a comme espoir de recevoir en retour. Za te aomby ary te ambokatra ihany koa. J'aimerais réussir et avoir du succès. Izany hoe tsy misy olona niry olana eo amin'ny fiainana zany. C'est-à-dire que personne n'espère avoir un problème. Fa mba ho tafavoaka daholo amin'izay ataony ny olona. Mais tout le monde espère réussir dans ce qu'il fait. Fa ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i petera nefa dia mifanoatra amin'izany. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Pierre était le contraire. Nanarato izy. Il a péché Nanomboka alina mandra-parain'ny andro. de la nuit jusqu'au matin, Fa na anankiray ara tsy nahazo trondro izy. mais il n'a pas eu un seul poisson. Fa tamin'ny fotoana efa anapa-kevitra andeha hody izy Mais au moment où il a décidé de rentrer, no nifanena tamin'i Jesosy Kristy tompo tamin'izany fotoana. il a rencontré le Seigneur Jésus. Hoy Jesosy tompo taminazy ampindramo any samy kelinao. Jésus lui a dit, prête-moi ta barque. Ny nataony Jesosy voalohany dia nampiasa ny tenin'Andriamanitra na hoe nitory ny tenin'Andriamanitra. Ce que Jésus a fait en premier, il a utilisé la parole de Dieu pour prêcher. Jesosy anga dia nalala hoe tsy nahazo tsony Petera. Jésus savait que Pierre n'avait pas de poisson. Androany koa ty ilaza aminao fantatr'Andriamanitra zay rehetra trabangy amin'ny fiainanao. Aujourd'hui, je te dis aussi que Dieu sait ce qui est vide en toi. Fantatr'Andriamanitra zay tokony anao androany. Dieu sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Mety manontany teny ianao hitan'Andriamanitra ve ny fiainana hatrehako. Peut-être que tu te demandes, est-ce que Dieu voit ma vie? Mety hiteny ianao hitan'Andriamanitra ve zay olana hatrehako izao. Peut-être que tu te dis, est-ce que Dieu voit les problèmes que je traverse? Zao ny tenenin'Andriamanitra aminao androany fantatry zay tokony ataoko amin'ny fiainanao. Dieu te dit aujourd'hui, je sais ce que je dois faire dans ta vie. Anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Jesosy androany e. Jésus va faire de grandes choses dans ta vie aujourd'hui. Hiteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Petera mety nieritreritra rehefa vita izao fanambarana ny tenin'Andriamanitra na vita izao fitaombavaka izao dia ndeha hody hiaraka amin'ny olana lehibe tato amiko. Pierre pensait peut-être que maintenant que la prédication et le culte est fini, je vais rentrer avec mes problèmes. Fa hoy Jesosy taminazy Petera ndana mandrosany amin'ny lalina ary atsoa ny ratinao fa mahazo azan-drano be dehibe ianao androany. Mais Jésus a dit, Pierre, va dans les eaux profondes et jette ton filet, mais tu auras beaucoup de poissons. Hoy lehilahy io tamin'izany fotoana efatry ny alina ka hatramin'ny maraina teto fa tsy nahazo a. Cet homme m'a dit, c'est toute la nuit jusqu'au matin que j'étais là, mais je n'ai rien eu. Kanefa ozy noho le teninao dia ho alatsako le arato. Mais, dit-il, sur ta parole, je jetterai les filets. Ahoana ozy nataony? Qu'est-ce qu'il a fait? Noho le teninao dia ho alatsako le arato. Sur ta parole, je jetterai les filets. Petera zany dia resy lahatra hoe ny tenin'ity Jesosy ity no etsehako androany. Ny teny Jesosy no ampiasaiko androany dia andeha handasaka arato. Pierre était donc convaincu qu'il allait utiliser la parole de Jésus et il allait agir pour jeter les filets. Ary rehefa natao zany rehetrarehetra izany Et quand il a fait tout ça, dia nahazo vokatra lehibe Petera. il a eu de grands résultats. Androany ihany koa miteny amintsika ary fiangonana. Aujourd'hui aussi, je vous dis, chère Église, Ho anao izay manaraka izao fitombavaka izao ao tokantrano ao, à toi qui suis ce culte en ligne, hisy fiantraika eny aminao izao tenin'Andriamanitra izao anio. cette parole de Dieu aura un résultat dans ta vie. Hisy vokatra lehibe tsy takatry ny saina ho ateraka izao tenin'Andriamanitra izao. Il y aura un grand impact qui surpasse ton entendement à cause de cette parole de Dieu. Isaorana an'Andriamanitra lehibe Nous remercions le Dieu Tout-Puissant fa noho n'le hery ny tenin'Andriamanitra izay nietsehan'ny Petera parce que grâce à la puissance de la parole de Dieu que Pierre a reçue, dia nivaso matsara ny olana anatrehany. son problème était résolu. Ry havana izay manaraka izao fitombavaka izao, Chère assemblée qui assistait à ce culte, tena ilaina Andriamanitra miteny amin'ny fiainantsika.
Nous avons vraiment besoin que Dieu parle dans notre vie. Ny fahazaran'ny olona matetika dia izao. D'habitude, les gens ont l'habitude, Te hiteny izay rehetrarehetra ao am-pony sy manahirana azy amin'Andriamanitra foana izy. ils ont toujours envie de parler à Dieu et de lui raconter ce qu'ils ont dans le cœur. Fa indraindray tsy tia tsoliana loatra amin'izay lazain'Andriamanitra. Mais ils n'aiment pas vraiment écouter ce que Dieu dit. Tena ilaina ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Il faut vraiment écouter ce que Dieu dit, bien-aimé. Mila fantatra azy androany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny tena fiainako. Tu dois savoir que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vraie vie. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia io ny loharano ny fitahina. La parole de Dieu est la source de la bénédiction. Tahaka an'izay niteneniny tamin'ny Abrahama. Comme il a dit à Abraham, Tahaka ny Genesis toko 12 izay nivakiantsika teo aloha ohatra. comme dans Genèse chapitre 12 que nous avons lu au début, Nisy faniriana lehibe tao am-pon'Andriamanitra hitahan'ny Abrahama sy ny taranany aho. Dieu avait dans le cœur de bénir Abraham et sa descendance. Tsy hoe nisy bolongana fitahina ngeza be nampidin'Andriamanitra ataon'ny Abrahama akory tamin'izany fotoana. Ce n'est pas qu'il y avait un grand bloc de bénédiction que Dieu a fait descendre sur Abraham, Fa teny nomeny ho an'ny Abrahama. mais c'est une parole qu'il a donnée à Abraham. Teny natolony ho an'ny Abrahama. C'est une parole qu'il a offerte à Abraham. Mialahy ato amin'ny taninao sy ny havanao dia andao manaraka aho izy. Quitte ton pays et ta patrie et viens me suivre, a-t-il dit. Fa raha vao manaiky an'izany teniko izany ianao dia ho tahikanao sy ny taranakao. Mais si tu obéis à ma parole, tu seras béni, toi et ta descendance. Hoy tenin'Andriamanitra dia nandeha Abrahama tamin'izany fotoana. La parole de Dieu dit que Abraham est parti à cette époque. Ary rehefa nanaiky izany Abrahama dia nitahian'Andriamanitra tokoa. Et quand Abraham a obéi, Dieu l'a vraiment béni. Ry havana izay manaraka amin'ny fotoam-bavaka. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Ny olona manompo an'Andriamanitra dia atao ho tahian'Andriamanitra. ceux qui servent Dieu sont bénis par Dieu. Samy manana ny fitahiana tia nomeny amin'ny fiangonana ny Andriamanitra io. Dieu a des bénédictions qu'il veut donner à son Église. Ary na inona tokony sahazanao somenanao androany Et tout ce que tu dois recevoir aujourd'hui, dia engany ho raisinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. que tu le reçoives à travers la parole de Dieu. Dia ilaza amintsika rehetra ny tenako an'io. J'aimerais te dire aujourd'hui, Tsy miteny fotsiny akory ny mahafinaritra an'Andriamanitra fa manamarina izay lazainy ihany koa ny tena tiany. Dieu ne prend pas seulement plaisir à parler, mais il aime aussi confirmer sa parole. Averiko fanondroany. Je répète une deuxième fois, Tsy miteny fotsiny akory ny tena mahafinaritra an'Andriamanitra fa manamarina izay lazainy mihitsy ny tena tiany. Dieu ne prend pas seulement plaisir à parler, mais il aime vraiment confirmer sa parole. Luka toko voalohany 17 dia milaza izao teny izao. Luc chapitre 7, versets 1 à 7 dit ceci. Fa tsy izy tsy tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Toutes les paroles de Dieu s'accompliront. Izany hoe rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanterahany avokoa izay rehetrarehetra ny teneniny. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il accomplit tout ce qu'il a dit. Ka hoy aminao androany, Et je te dis aujourd'hui, izay lazain'Andriamanitra rehetrarehetra hatramin'izay ania dia ho amarinina amintsika. tout ce que Dieu t'a dit depuis toujours, il va le confirmer. Ho tanterahany amin'ny fiainantsika rehetra anie zany e. Il va le confirmer dans notre vie. Ka hoy inona ary zany no tokony ataonao mba hatanteraka izay teny rehetra fanambaran'Andriamanitra tamintsika hatramin'izay. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour que les paroles de Dieu se réalisent dans ta vie? Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika izay hiatefan'ny teniny dia finoana ihany. Ce que Dieu exige de nous qui écoutons sa parole, c'est la foi. Rehefa mietefa amintsika ny tenin'Andriamanitra, Quand la parole de Dieu s'adresse à nous, rehefa tonga ao amintsika ny tenin'Andriamanitra, quand nous recevons la parole de Dieu, dia mitaky amintsika Andriamanitra mba hisy finoana ao anatsika. Dieu exige que nous ayons la foi en nous. Luka toko voalohany 5:7. Luc chapitre 1, verset 45. Zao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary sambatra ianao izay nino fahefaina izay zavatra efa nolazain'ny tompo taminao. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Hoy ny tenin'Andriamanitra sambatra ianao izay nino La fa ho parole- tanterahana izay nolazain'ny tompo taminao. La parole de Dieu dit, heureux si tu as cru, parce que ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Amin'ny fotoana zany tonga ao amintsika ny tenin'Andriamanitra Donc, quand la parole de Dieu s'adresse à nous ka misy finoana ao anatsika et que nous avons la foi en nous, dia ireto zavatra anankiefatra reto ny hitariako anao maranako ny afatra. voici les 4 choses que nous devons faire pour terminer ce message.
averiko fanoroana Je répète une deuxième fois. amin'ny fotoana tonga amintsika ny tenin'andriamanitra ka mino isika Quand la parole de Dieu arrive en nous et que nous croyons, voalohany aza misalasala ianao premièrement, ne doute pas. esory tanteraka mihitsy misalasalana ho tanteraka ave zany sa tsy ho tanteraka Enlève de toi le doute et ne te demande pas est-ce que ça va se réaliser ou pas. rehefa tonga tao amin'ny abrahama ny tena hiteraka ianao ry abrahama hiteraka sarah vadinao Quand la parole de Dieu est arrivée à Abraham, qu'il a dit que tu vas avoir un enfant, dia ozy ny baiboly hoe dia nino i abrahama la Bible dit qu'Abraham a cru. raha voalaza soratra masina dia olona efa tsy tokony hiteraka ntsony nge sarah e La parole de Dieu dit que Sarah ne devait plus avoir d'enfant. fa i abrahama dia tsy nisalasala fa izy dia mino fa zay nytenenin'andriamanitra dia hainy tanterahana Mais Abraham n'a pas douté. Il a cru que ce que Dieu dit, il sait l'accomplir. ka aza misalasala ianao hoe zangy tsy mahafatatr'olona na zangy tsy misy diplôme na zangy efa marary mafy fa zao fotsiny teneniko aminao androany rehefa tonga ny tenin'andriamanitra dia esory ny fisalasalana Et ne doute pas et ne te dis pas que je ne connais personne ou je n'ai pas de diplôme, mais crois tout simplement et enlève le doute. fa ny tenin'andriamanitra dia misy fahefana tsy takatra ny saina Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. maria nge tsy mbola tokony hiteraka raha maha-olombelona ihany koa zo soratra masina e Marie aussi ne devait pas avoir d'enfant en tant qu'être humain. fa izy dia nanolo tena hoe ity ary aho aoko tanteraka amiko izay lazainy ny tompo tamiko Mais elle s'est engagée et elle a dit, me voici, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. ary vokatra izay tenin'andriamanitra ninoho zay ka tsy nisalasala izy dia nitateraka tamin'izay nilazain'andriamanitra Et le résultat de cette parole de Dieu qu'elle a cru, ce que Dieu a dit, s'est réalisé dans sa vie. ka hoy aminao zao maraina izao a C'est pourquoi je te dis ce matin, iloza ny fisalasalana androany enlève les doutes aujourd'hui. aza vely hitoetra ao anatinao mihitsy zany fisalasalana zany fiangonana Ne laisse pas les doutes rester en toi, chère Église. faharoa Deuxièmement, aza mifantoka izay zava-misy intsony fa mifantoha amin'izay nilazain'andriamanitra ne fixe plus les yeux sur les circonstances, mais focalise-toi sur la parole de Dieu. indraindray mantsy ny zava-misy na ny olana na zavatra trehana dia te hisarika anao mba hifantoka ao foana Parce que souvent, les choses qui se passent ou les situations ou les circonstances veulent que tu fixes les yeux sur eux. ireny zava-misy ireny indraindray no te hisarika anao mba tsy ino izay lazain'andriamanitra Ces choses-là, souvent, t'incitent à ne pas croire ce que Dieu dit. fa ny fotoana tonga aminao ny tenin'andriamanitra ka mino ianao dia mifatoha amin'izay lazain'andriamanitra amin'izay Mais quand la parole de Dieu arrive en toi et que tu y crois, focalise-toi sur cette parole de Dieu. fa raha voavariana mifantoka amin'ny zava-misy ny olona anankiray dia tsy hahita ny fahateterahan'ny tenin'andriamanitra Parce que si quelqu'un fixe les yeux sur les circonstances, il ne verra pas l'accomplissement de la parole de Dieu. mpanjaka faharoa toko fafito a manomboka andiny faharoa ohatra Par exemple, dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, le lehilahy anankiray izay fitenan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana mosary zany il y avait un homme qui était chargé de soutenir le roi pendant la famine. dia tsy nety ny ino tamin'izay nilazain'andriamanitra izy fa variana mifantoka tamin'ny mosary Il ne voulait pas croire ce que Dieu a dit, mais il a fixé les yeux sur la famine. mafy loatra mantsy ny zava-nisy tamin'izany fotoana Parce que c'était trop dur ce qui se passait en ce temps-là. ary io lehilahy io dia tsy resy lahatra mihitsy hoe afaka mivavy etivetange izao zavatra trehana izao e Et cet homme ne croyait pas du tout que cette situation pouvait se résoudre. ary andriamanitra dia niteny hoe rapitso maraina rapitso izao dia mora be ny vidim-piainanao mba vadiny samaria Et Dieu a dit que demain matin, la vie ne sera plus chère à Samarie. fa io lehilahy io niteny manao hoe na dia anao varavarakely eny amin'ny lanitra ry andriamanitra ve dia izy zany zavatra izany Mais cet homme a dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. vokatry ny fifatohan'ity lehilahy ty tamin'ny zava-misy fa tsy mifantoka tamin'izay lazain'andriamanitra dia tsy natsapa ny fataterahana izay nilazain'andriamanitra izy Parce que cet homme s'est focalisé sur les circonstances et non pas sur la parole de Dieu, il n'a pas vu l'accomplissement de la parole de Dieu. zao ny lazain'ny lehilahin'andriamanitra taminazy indro hitan'ny masonao fa ianao tsy mihinana androany Voici ce que l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. miantso anao ary fiangonana amin'izao maraina izao Je t'invite, chère Église, ce matin,
rehefa tonga amintsika ho any tenin'andriamanitra ka mino isika dia izao aza mifantoka amin'ny zava-misy intsony fa mifantontanteraka amin'izay lazain'andriamanitra. Quand la parole de Dieu s'adresse à nous et que nous avons la foi, ne fixons plus les yeux sur les circonstances, mais focalisons-nous sur la parole de Dieu. Fa na inona zavatra misy dia voavahan'ny tenin'andriamanitra avokoa izany. Mais quoi qu'il se passe, la parole de Dieu peut le résoudre. Fahatelo, Troisièmement, rehefa tonga ao amintsika ny tenin'andriamanitra ka mino isika quand la parole de Dieu s'adresse à nous et que nous avons la foi, dia ato avy ny toromarika mifandraika amin'izay nilazain'andriamanitra. obéir aux instructions données par Dieu. Matetika andriamanitra ny manome toromarika antsika amin'ny alalan'ny teniny mba ahitantsika vokatra lehibe eo amin'ny fivavahana izay ataontsika. Souvent, Dieu nous donne des instructions à travers sa parole pour que nous puissions voir des résultats dans notre vie. Tahaka n'ilay vehivavy anankiray izay nanana ny olatra be tao amin'ny bokin'ny mpanjaka fahatoko faefatra andiny fahatelo. Comme cette femme qui était très endettée dans le livre de Rois, chapitre 4, verset 3, Tonga teo anatrehan'andriamanitra izy mba hitady vahaolana. elle est venue auprès de Dieu pour recevoir une solution. Tsisy nininona ntsony teo am-pialantanany tamin'izany fotoana. Elle n'avait plus rien dans les mains en ce temps-là. Dia lilikely monja ozy ny soratra masina mba hatao an-tanana. Elle avait juste un peu d'huile dans ses mains. Fa rehefa napetraka tamin'andriamanitra izany olana izany Mais quand elle a déposé ce problème dans les mains de Dieu, dia teny nomeny lehilahin'andriamanitra. la parole de Dieu a dit une parole. Hoy L'homme nataon'ny de soratra Dieu. masina manao hoe La parole de Dieu dit, mandehana mindra vilany amin'ny olona manodidina anao. va emprunter des vases chez tous tes voisins, Dia vilany tsy misy zavatra ary ataovy betsaka izany. des récipients vides, demande-en en grand nombre. Dia nanatanteraka na hoe nakatoa izany toromarika izany tsy ampisalasalana raha vehivavy. La femme a mis en pratique ces instructions sans hésiter. Ary izany no nitondra vahaolana lehibe teo amin'ny fiainana. Et c'est comme ça qu'elle a eu une grande solution dans sa vie. Isaorana n'andriamanitra lehibe tokoa ry havana. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, Fa na dia olana tsy ho voavaha mandavataona aza no natrehan'ity vehivavy ity. parce que même si cette femme avait un très grand problème qui ne pouvait pas être résolu du tout, Rehefa nakatoavy ny tsy ampisalasalana ilay toromarika amenana azy quand elle a obéi sans hésiter aux instructions qu'elle a reçues, dia nilamina tanteraka ny fiainany. les problèmes se sont résolus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nitenenako androany. Au nom de Jésus-Christ, je dis aujourd'hui, Fa na inona olana atrehanao quels que soient les problèmes ou les épreuves que tu traverses, na araboly io na ara-tokantrano que ce soit des problèmes financiers ou conjugaux, na ao amin'ny lafy fitazainao ny zanakanao na ao amin'ny lafy ny ditsa ny vadinao que ce soit concernant l'éducation de tes enfants ou concernant ton époux ou ton na épouse, na marary ianao amin'izao fotoana izao si tu es malade aujourd'hui ka vonina anaraka ny toromarika ny tenin'andriamanitra et que tu es prêt à obéir aux instructions de la parole de Dieu, dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ahita ny voninahitr'andriamanitra isika. je déclare au nom de Jésus que nous allons voir la gloire de Dieu. Mahita amin'izao fotoana izao Je vois aujourd'hui fa misy olona iasan'ny voninahitr'andriamanitra eto. qu'il y a quelqu'un ici qui reçoit la gloire de Dieu. Engany amba ianao izay manao amenina mafy zany Que ce soit toi qui dis Amen. Toa hitehaka ho ataovysika rehetra. Acclamons le Seigneur. Faefatra, Quatrièmement, rehefa tonga aminao ny tenin'andriamanitra ka mino anao quand la parole de Dieu s'adresse à toi et que tu as la foi, dia eto ambavaka avetrany izay rehetrarehetra teny efa azonao. porte tout de suite en prière toutes les paroles que tu as reçues. Ny fahadisoana indraindray mantsy azon'ny olona dia izao. L'erreur que les gens font souvent, c'est ceci. Matetika rehefa tonga amin'ny olona ny tenin'andriamanitra Souvent, quand la parole de Dieu arrive dans la personne, ao am-piangonana mipovoaka be ny amenina. à l'église, ils font Amen. Tena manao amenina faran'izay mafy izy. Ils font vraiment Amen de toute leur force. Fa rehefa eny an-dalana ary tonga any an-trano Mais en chemin et à la maison, dia tsy isy tadidiny intsony izay fanambarana efa men'andriamanitra. il ne se souvient plus de ce que Dieu a dit. Manoro hevitra antsika androany ny tenin'andriamanitra. La parole de Dieu nous montre aujourd'hui, Raha tonga aminao ny tenin'andriamanitra, si la parole de Dieu s'adresse à toi, rehefa mety amintsika rehetra ny tenin'andriamanitra ka mino isika quand la parole de Dieu s'adresse à nous et que nous croyons en cette parole,
andaontsika iaina hitondram-bavaka izany teny izany. portant en prière ces paroles. Faranako ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Je termine la parole de Dieu maintenant. Izay nilazain'Andriamanitra ary fiangonany dia hainy atao. Ce que Dieu a dit, chère Église, il est capable de l'accomplir. Na inona efa niteneniny taminao. Quoi qu'il t'ait dit, Tsy le miteny fotsiny akory ny mahafinaritra azy. ce n'est pas seulement la parole que Dieu aime dire, Fa ny manamarina sy manatanteraka le teny amin'ny fiainanao, izany ny tena tian'Andriamanitra androany. mais ce que Dieu aime vraiment faire, c'est accomplir cette parole dans ta vie. Koa amin'ny anaran'i Jesosy tompony tenenako. Au nom de Jésus, je dis, Izy fiantraikany aminao izay tenenin'Andriamanitra rehetra. tout ce que Dieu a dit aura un impact dans ta vie. Izay rehetra teny efa azonao hatramin'izay. Toutes les paroles que tu as reçues depuis, Izay rema rehetrarehetra fanomen'Andriamanitra anao hatramin'izay. tous les rémas que Dieu t'a donnés depuis, Izay rehetrarehetra teny efa nampitorain'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra hatramin'izay. toutes les paroles que Dieu a données à travers son serviteur depuis, Amin'izao telo volana faran'izao, pendant ce dernier trimestre, iaina amin'ny fiantraikan'izany teny izany ianao. tu vas vivre l'impact de ces paroles. Ny tompony hitantsika rehetra. Que Dieu nous bénisse tous. Tazoma fifandraisanao amin'ny tompo dia mitsangana moramora. Reste dans la présence de Dieu et lève-toi. Atsangana ny tananao amin'izao fotoana izao. Lève tes mains maintenant. Dia midiro ny fanatrehany tanteraka. Entre dans la présence de Dieu Dia mitenena amin'ny androany manao hoe et dis-lui aujourd'hui, misaotra anao a Jesosy tompo. je te remercie Seigneur Jésus, Fa rehefa tonga teo anatrehanao ahako, parce que quand je suis arrivée dans ta présence, dia nilazainao tamiko ny sitraponao rehetra. tu m'as dit toute ta volonté. Mino a Jesosy tompo androany. Je crois Seigneur Jésus aujourd'hui Fa tsy niteny ho azy fotsiny tamin'izao ianao. que tu n'as pas parlé en vain, Fa izay letra teneninao tamiko anio, mais tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, dia hainao tanterahanao amin'ny fiainako izany. tu es capable de l'accomplir dans ma vie. Ilaozako amin'ny fisalasalana. Je quitte les doutes. Tsy hifantoka amin'ny zava-misy atrehako intsony ahako. Je ne vais plus me focaliser sur les circonstances. Entiko ambafaka izay nilazain'Andriamanitra amin'izao fotoana. Je vais porter en prière ce que Dieu dit maintenant. Milaza eto anatrehanao a Jesosy a. Je te dis maintenant, Jésus, Vonina anaraka ny toromarika rehetra izay lazainao a. je suis prêt à obéir à toutes tes instructions. Anio ahako dia vonina. Aujourd'hui, je suis prêt. Manome toky eo anatrehan'Andriamanitra ahako. Je suis prêt devant Dieu. Fa izay nilazain'Andriamanitra tamiko, Que tout ce que Dieu m'a dit de faire, hetsika amin'izany ahako. je vais agir selon cette parole. Akatoy izany ahako. Je vais mettre en pratique ces paroles. Raisiko ny vokatra amin'izao fotoana. Je reçois les résultats maintenant. Raisiko ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Je reçois la puissance de la parole de Dieu. Angina isika rehetra. Gardons le silence. Ao anatin'izao fotoana izao, Pendant ce moment, izy kasika Andriamanitra mahery eo aminao. Dieu va agir en toi. Amin'ny karazany maro ny hetsika ho ataon'Andriamanitra sy ny heriny ao. Dieu va agir de plusieurs manières sur toi. Mety marary ianao. Peut-être que tu es malade. Mety manana olana tahaka ny Petera ianao. Peut-être que tu as des problèmes comme Pierre. Mety manana olana ara-bola tahaka ilay vehivavy izay nananotrosa be ianao. Peut-être que tu as des problèmes financiers comme cette femme qui était très endettée. Mety ianao mihitsy ilay olona tian'Andriamanitra ho tahina tahaka ny Abrahama sy ny taranany. Peut-être que tu es vraiment cette personne que Dieu veut bénir comme Abraham et sa descendance. Fikira mafy amin'Andriamanitra. Accroche-toi à Dieu. Mifikira mafy amin'Andriamanitra. Accroche-toi à Dieu. Mety ozy ianao tsisy afaka hifikirana intsony ahako. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a plus rien sur lequel je peux m'accrocher. Fa raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra ianao anio, Mais accroche-toi à Dieu aujourd'hui. tsy ho resy ianao. Tu ne seras pas vaincu. Tsy ho ravy ianao. Tu ne seras pas détruit. Tsy ho afa-baraka ianao. Tu ne seras pas ridicule ou honteux. Tsy ho potika ao anatin'io ady io ianao. Cette bataille ne va pas te détruire. Jesosy tompo, Seigneur Jésus, mivavaka amin'izao fotoana izao. je prie maintenant, Niza niza marary. qui que ce soit qui est malade, Niza niza manana olana. qui que ce soit qui ait des problèmes, Niza niza voafatotra tonga eto. qui que ce soit qui est captif maintenant, Ny herin'ny teninao androany la puissance de ta parole aujourd'hui hitondra fiantraikana amin'ny olona rehetra. aura un grand impact dans la vie de chacun. Ka noho ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, Et par la puissance de la parole de Dieu, sa hivavaka ho amin'ny marary. j'ose prier pour les malades, Sa hivavaka ho an'ny olona voafatotra. j'ose prier pour les captifs, Sa hivavaka ho an'ny olona manana olana. j'ose prier pour ceux qui ont des problèmes, Satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety levina mandrakizay. parce que la parole de Dieu dure éternellement. Dia tiako ny aretina.
Je commande aux maladies, miala ny vatana rehetra, quittez les corps. didiko ny olana, Je commande aux problèmes, miala ny fiainan'ny olona izany, quittez la vie des gens, rehefa naratsy ny heriny aux esprits mauvais. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Miala ianareo amin'izao fotoana izao, quittez cet endroit, miala ny fiainan'ny kristianina rehetra, quittez la vie des chrétiens. hatramin'ireo olona ny tokantrano ihany. Tous ceux qui sont à la maison, Misy kasiky ny herin'Andriamanitra amin'izao, Dieu touche leur vie maintenant. mandray herin'Andriamanitra ny olona. Vous recevez la puissance de Dieu. Mihetsika zao ny osotro ny fagagana, La puissance des miracles agit maintenant. mihetsika zao ny osotro ny fanasitranana. L'onction de la guérison agit maintenant. Raiso ny anjaranao, Reçois ta part. raiso ny anjaranao, Reçois ta part. afaka ianao androany. Tu es délivré maintenant. Tsy nandalo fotsiny teto zany ianao, Tu n'es pas venu enfin. tsy niteny ho azy fotsiny taminao Andriamanitra, Dieu ne t'a pas parlé enfin. fa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehany ianao, Mais tu es venu dans sa présence. malala zay tokony anao izy. Dieu sait ce qui est pour toi. Ody hiaraka amin'ny fahasoavana, Tu vas rentrer avec la bénédiction. ody hiaraka amin'ny voninahitra ianao. Tu vas rentrer avec la gloire. Mankasitraka raha io. Merci Seigneur. Amen. Amen. miderana toy izy fanatriana an'Andriamanitra. Miderana Jesosy. Mahagaga ianao, miderana fanahy masina. Mahery ianao, mahery ianao, akibe ihany ny masonao. Fermez encore les yeux. Sambatra ianareo izay nandreny tenin'Andriamanitra androany. Vous êtes vraiment heureux, vous qui êtes présents ici, écoutez la parole de Dieu. Sambatra ianao raha mino Vous êtes vraiment heureux, vous qui avez la croyance. fa hoefain'Andriamanitra aminao izay nolazainy. Puisque Dieu va vous réaliser tout ce qu'il a dit. Hoefain'Andriamanitra aminao izay nolazainy. Il va vous réaliser tout ce qu'il a dit. Omena ny tompony voninahitra. Que la gloire soit à Dieu seul. Izay miamaka ny toerantsika rehetra. Prenons place. Filazana lehibe ty ambarako aminareo ity. Je vous annonce, je vous donne l'annonce alors. Isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enora ka hatramin'ny fitoro. Tous les lundis de 6h à 7h. Isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enora ka hatramin'ny fitoro. Tous les lundis de 6h à 7h. Misy vavaka spécial ho atao eto. Il y aura un culte spécial ici, Nomena anarana hoe herinandro magaga. intitulé Semaine miraculeuse. Andriamanitra no nampahery aho hoe lazao fa
isan-kerinandro dia omena anarana hoe herinandro magaga. C'est Dieu m'a encouragé qu'on va faire toutes les semaines ce culte appelé Semaine miraculeuse. Ary zay herinandro magaga nasian'Andriamanitra tanterahana izay. Et cette semaine miraculeuse que Dieu nous a dit de faire, dia ho amarin'Andriamanitra tokoa. et Dieu va justifier cela, hitondra fagaganao anao Andriamanitra. et Dieu va t'apporter tes miracles. Fa ny zava-dehibe dia izao, Et ce qui importe, c'est ceci. mila tonga eto anao manomboka amin'ny ainora maraina. Tu dois venir ici à partir de 6 heures. Mivavaka ho an'ilay herinandro mba tena ho magaga amin'ny fiainanao tokoa. Priez pour la semaine pour que cette semaine soit vraiment miraculeuse dans ta vie. Reo teny izay fanambaran'Andriamanitra tamintsika teo zao. Toutes les paroles que Dieu nous a déjà dit, Tena ho ataon'Andriamanitra ireny. Dieu va les justifier. Teny ho tanterahana. Il va les accomplir. Fa mila mivavaka ianao Mais tu dois prier mba ahafahan'Andriamanitra miasa. pour qu'il puisse vraiment agir. Mba ahafahan'Andriamanitra miasa. Pour qu'il puisse agir. Mba ahafahan'Andriamanitra miasa. Pour qu'il puisse travailler. Aveloko indray isaka latsinainy amin'ny enora tongava eto anao. Je réitère encore, tous les lundis, tu dois venir ici. Isaka latsinainy amin'ny enora tongava eto anao. Tous les lundis à 6 heures, venez ici. Ho anareo ilay tokantrano any Vous qui êtes à la maison, mandray zany filazana lehibe izany. vous qui avez entendu cette annonce, Te hitan'ny herinandronao ho herinandro magaga ve anao. est-ce que tu veux vraiment voir ta semaine miraculeuse? Manasa anareo aho tongava eto isaka ny alatsinainy amin'ny enora. Je t'invite à venir ici tous les lundis à 6 heures. Faranantsika amin'ny fito ora On termine ça à 7 heures. dia afaka miasa ianao avy eo. Et tu peux travailler après. Ny tompany hiasa eo amin'ny fiainantsika. Que Dieu va agir dans ta vie. Ho faranany fotoanandroany On va terminer notre culte. hivavaka ho anareo zahay Nous allons prier pour vous. ho fahasoavana ho anareo ny fotoanandroany. Ce culte sera une bénédiction pour vous. Akatantsika ny mpandikateny hivavaka avy hatrany. Nous allons prier. Merci beaucoup, Père, d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci puisque quand on a entré dans ta présence, tu as accompli ta parole selon laquelle vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et j'éloignerai de chez vous les maladies. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui est forte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, puisque on vient aussi d'entrer dans ta présence avec la Sainte Seine. Merci pour ton sang versé sur la croix, et merci pour ton corps brisé et rompu, puisque grâce à tout cela, on a reçu le pardon, et aussi, Seigneur, on a reçu la guérison. Ô Saint-Esprit, merci encore, merci infiniment, puisque tu nous as conduits dans la présence du Seigneur. Quand on a réalisé ta parole, on était dans la présence, on est vraiment heureux. Et maintenant, Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, tu vas accomplir beaucoup de choses, des miracles et des merveilles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dia miravintsika tompoko. Filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io. Isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny fonoko dia zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny,
dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaranavavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany koa dia ho amarinin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinan'io samy tain'Andriamanitra